Monsieur Radonarmampiana mivady raha matoa mpandrindra ny antoko tima Frantsa Hortense Ranjohansson ny solitena ny Ery Vaovao Frantsa izay tarihany Alice Rabemanantsoa ianareo solitena isan-karazany association izay mandrafitra ny RMDM diaspora ny solitena ihany koa ny apogénie izay tonga eto ianareo mpiray tandrazana tonga avy lavitra na eto a Frantsa na ny ivelany Frantsa sy ny manodidina misy ny avy any a Bruxelles, misy ny avy any a Bruges, Belgique, Australie, Lille, ary midina tsikelikely misy Lyon, Dijon, Marseille, misy Paris mazava ho azy ary misy mialatsiny izay tsy voatonoko raha sanatria misy tsy voatonoko, misy Toulouse, misy any amin'ny sud rehetrarehetrany. Misaotra betsaka anareo noho ny fanotronana sy fanomezam-boninahitra an'izao fetim-pirenena izay ankalazaintsika androany izao. Mamela anareo amaky ny kabary izay ho ataoko androany na dia tsy fanaoko ary izany fisan'andro dia tsy mamaky fa na izany betsaka ny zavatra ho tenenina mba tsy hisy adino dia mamela anareo amaky izany. Voalohany indrindra aloha dia vanim-potoana ny fankalazana ny fetim-pirenena ohatr'izao dia tsy tena fifaliana loatra ny ao am-pontsika fa fanontaniana maro be mipetraka izay efa napetraka ny namantsika tovy raha tovy soa teo izay solitena ny olon-tsotra vondrony olon-tsotra ao anatin'ny RMDM diaspora. Tsy adaholo mivaly fanontaniana izay napetraka tovy teo satria mbola tsy miaina ao anatin'izany filamina fandriam-pahalemana ary ataontsika hoe fandrosoana izany tsika mbola tsy miaina ao anatin'ny jiro sy ny rano fisotro madio ny malagasy ary mbola tsy miaina anatin'izany hoe karama mahavelona izany koa. Isika izay aty Andilam-bato, aty ivelany, na an-tsitrapo, na Katerena na tonga antsika anorim-ponenana aty, dia tsy midika izany fa namoy ny firenetsika isika. Ary matoa isika mbola vory eto, vory lanina eto, dia mbola fahatsiarovana an'izay firenetsika izay ary mbola fitiavana an'izay tanindrazantsika izay. Inona nefa no anjara biriky hoentintsika isika izay ao anatin'izay diaspora izay mpiray tanindrazana izay amin'ity taona 2024 taona mpifidianana. Raha ny tokony ho izy taona mpifidianana. Saingy malahelo milaza aminareo fa mety tsy ho taona mpifidianana ity. Mety ho zavatra hafa no hitranga alohan'izay satria hitantsika fa mandalo crise institutionnelle Madagasikara amin'izao ao anatiny atao hoe état de non-droit, anatiny atao hoe état hors constitutionnel tsika izao ka eo indrindra no hiantsona antsika rehetrarehetra tonga saina izay mahatsapa-tena fa misy andraikitra izay nakintsika amin'ny mpitondra. Misy andraikitra izay nomentsika andreo olona izay nampindramina fahefana kanefa ny andraikitra voalohany nomena azy dia ny malagasy azy. Indrisy anefa fa tsy malagasy akory kay ny mpitondra antsika. Indrisy anefa fa tsy mampiseho akory an'izay andraikitra izay nankina amin'izay ny mpitondra antsika. Ka eo isika zany dia mitaky ny famerenana zany fahefana izay nampindramina zany iverina ho an'ny vahoaka malagasy mba ahafahantsika mametraka izay tsy mpanohizana ahafahantsika mandeha amin'izany tena fifidianana, mandeha amin'izany tena demokrasia ary isafidianantsika izay olona tena malagasy, tena tia tanindrazana ary tena hitondra any Madagasikara any amin'izay ataontsika hoe tsy tany kanana fa Madagasikara efa tany kanana mihoatra lavitra noho izany. Koa amin'izao andro voalohan'ny volana Jolay izay nosafiditsika sady nahafahantsika ihany koa ankalaza ny 24 Jona izay fetim-pirenentsika malagasy izao dia mila antsika ho tonga saina i Madagasikara. Mila antsika andray andraikitra, mila fasahiana ihany koa, mila olona vonina sy vanina. Averiko foana izay misy ny olona vonina ary be dia be mihitsy ny olona vonina fa saingy tsy vanina. Fa vitsy kosa ny olona vanina kanefa tsy manana fasahiana ary tsy vonina. Ka izay no ataoko aminareo, ampitako aminareo
mila fahatongavan-tsaina ary mila fahavononana, mila fahasahiana isika. Ka androany dia hiteny aminareo hoe andao isika rehetra andray andraikitra ampiseho an'izay fahavononana sy fahasahiana izay mba amoahantsika ny firenentsika ao anatin'izao krizy izao. Tsy mpanohizana ihany ho mba tsy lazako hoe teteza mita na tetezana inona no ho atao amin'izany eo, fa tsy mpanohizana no ilazako azy miala amin'izao krizy institutionnelle izao andeha amin'ny atao hoe demokrasia, satria ao anatin'ny fandikan-dalàna tanteraka ny firenentsika. Ary eto dia mitodika manokana amin'ireo mpitsara izay tsy manatrika antsika eto, fa mpitsara izay nandefasana ny fitoriana natao tany Madagasikara. Nandritry ny 5 taona ianareo mpitsara nanaiky, natao fitaovana, niondrika Courbet-Lechine hozy izy ny fiteny, nanoloana ny baiko isan-karazany mamoetra izay nampanaovina anareo. Indray mandeha ao anatin'izay 5 taona izay mangataka aminareo izahay. Mangataka aminareo izahay vahoaka malagasy. Mety hoe tsy vahoaka malagasy no miteny fa anisany. Ary andraindray ny olona rehetrarehetra mba hampiaro ny lalàna. Ary hampiaro araka ny rariny sy ny hitsiny, hampiaro araka ny tokony ho izy. Misy andraikitra mitamberina goavana be amin'ny fitsarana malagasy ary mitodika any amin'izy ireo ny masontsika rehetrarehetra amin'izao. Na dia atao hoe andro firavoravoana androany, andro asaramanitra, andro fanaovana fety, dia manjombona ihany ny ampahany amin'ny saintsika mieritreritra hoe raha sanatry andraraka ilombiandoha indray ireto mpitsara izay iray tandrazana amintsika dia aiza indray isika no hitodika. Ka eo indrindra no ilazako hoe rehefa tsy handray andraikitra ny mpitsara dia anjarantsika tsirairay mandray an'izany andraikitra izany, fa ny vahoaka ny fahefana ary ny famoahana didy dia c'est au nom du peuple amin'ny anaran'ny vahoaka, fa tsy amin'ny anarany Andry Rajoelina na amin'ny anaran'ny mpitsara. Tsy tanisa, tsy janela amin'izany fa araka ny teniko hoe efa misy ny vahaolana sy ny hevitra izay aroso amin'izany famanana krizy institutionnelle izay andalovantsika izany. Ary lalana tsy maintsy hirosoana izany. Ary mila olona vonona, mila olona vanina, mila olona sa, mila olona manana ny famarinana ihany koa anao an'izany. Ka omena antsika miandalana eo ny fotoana manaraka izay fampiresantsika momba an'izany fa androany aloha dia mirary fetim-pirenena, mirary firavoravona ho antsika rehetrarehetra mpiray tanindrazana ary dia masina ny tanindrazana. Misaotra indrindra tompoko.